Riavana malala ao amin'ny tompo ho amintsika mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra n'izao alahady vaovao izao indray, ary faly ihany koa mbola mirasoa antsika rehetra izay tonga eto amin'izao toeran'izao mba ho ampiky ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany, ary indrindra miarahaba ihany koa ny sampana FEFI ao anatin'izao fanateram-bokatra izao. Ao anatin'izany indrindra no iantsona antsika sahady iombo-po, iombo-panahy, hifampivavaka ary hifanohana ao anatin'izany fanateram-bokatra izany. Manatrika antsika eto ilay Andriamanitra ny Andriamanitra, ilay tompony tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay omembo ny nahitra mandrakizay. Rariny sady hitsiny sika raha andeha hanome voninahitra azy, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Haleloia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ny salamo Fotoam-pivavahana no iarahantsika rehetra mamaky. Salamo Fotoam-pivavahana, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Ao aorian'izay dia ny firana ny antema faha-40 ao anatin'izao fanateram-bokatra izao. Ny salamo Fotoam-pivavahana, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firenena rehetra, hifaly sy hiobo ny firenena samihafa, satria mitsara marina ny firenena ianao. Ny firenena samihafa ambony tany dia entinao. Ideranao ny firenen'Andriamanitra, eny ideranao ny firenena rehetra. Ny tany efa mahavokatra, mitahitsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika
mitahantsika Andriamanitra ary atahotra azy ny vazatany rehetra. Amen. Isaorana ianao Jehova Tomponay. Ivavaka isika. Voninahitra andeha ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Andriamanitra sandratray satria Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra. Eram-po, eran-tsaina, eram-panahy no isaorana ianao ny amin'ny fitantananao sy ny fivimbinanao anay. Izay tsy raha avo zao nanehoanao ny voninahitra ao Jesosy ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazanao. Magaga eo imasin'ny olona izany satria avy aminao Andriamanitra misaotranao zay ny amin'izao andro androany izao. Iombonanay fosaina fanahy eto amin'izao kianja masina izao. Andraisanay ny hery indray avy any aminao, andraisanay indray ny kasiky ny fanahy masinao, andraisanay indray ny fitahiana sy ny fahasoavana
araka ny teninao Jesosy hoe eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako anareo ny anarako, eo no natronako anareo ka hitahiko anareo izay rehetra tonga eto amin'ity toeran'ity androany, tsy misy hodisy fitahiana fa avy aminao zany Andriamanitra, ary falianay iravoravonay satria manomana ny tsara mihoatra noho izay eritreretinay ianao. Ka raha tonga eto izay androany Jesosy, ofeny fanatrehanao ny fonay ny sainay ny fanahinay, ofeny fanatrehanao izao toerana izao, ary atsapo izay Jesosy fa tsy maty antoka izay. Miazakazaka maraina ity amin'itony tempolinao masina itony, fa efa niandry anay teto ny Andriamanitray, efa niandry anay teto ilay Jesosy tianay, ary vao niditra ny varavaran'io izay dia efa namihana anay Jesosy, ary tena mahatanteraka ny teniny izy androany fa iny ny liny vao niala tany atokantrano dia efa nohamariniko sady isao isan'ny fahamarinanay Jesosy io izao fahatongavanay iona aminao eto amin'ity toeranyity izao androany. Zany no anomezanay voninahitra anao, zany no hiderana ianao, ankalazana ianao, ka na dia mbola tsy tonga ny an-danitra azy izay fa eto amin'ity trano izay nataon'ny tanany zanak'olombelona ity, eto izay no mijoro manome voninahitra anao, mideranao, mankalaza anao, ka ny fiderana izay asandratra i Jesosy mba havelao ikambana amin'ny feo vahoaka ny lanitra amin'ilay fiderana mitalakotrokotroka fanao any an-danitra any manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana isika rehetra. Jesosy mpitarika endry ianao, tantaninao ny dianay. Ataontsika zany irazany 720 firana fifoazana mba hitarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina tokoa, mba handraisantsika ny hafatra Andriamanitra androany, ary mba ahafahantsika ihany koa manohitra ny devoly sy ny satana izay mety hanelingelina sy hampiherikerika antsika ao anatin'izao fotoana izao. Jesosy mpitarika endry ianao, andininy voalohany ihany. Jesosy mpitarika endry ianao, tantanona unidiana, mba tsy ho solafakan-dalana, saveriza fani devoly miazana, mamela pandrika arovire tompony fanahina, vonjeza Jesu fani devoly miazana, mamela pandrika arovire tompony fanahina, vonjeza vavaka isika. Zany indrindra Jesosy no hira izay asandratray, mila anao mpitarika endry izany mba hitarika anay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana, mba tsy ho diso lalana izay Jesosy, fa andeha arak'izay lalana voasoritra ao, ho tarehan'ny fanahy masinao ihany koa Jesosy, indrindra raha indray ny hafatra avy any aminao, ka izay rehetra avy any aminao no ambara sy ho lazaina, satria manak-ambara aminay mandrakariva ianao, ananaranao anay, ampaherezanao anay, hitarihanao lalana anay mba ho mpanompo mahatoky izay, ka tsy andrara kilombian-doha, fa hifalianao sy hiravoravonao ny androm-pisinay, satria taria fanahy masinao izay. Tonga azo fotoana izao hitenenanao aminay indray, dia mitenena Jesosy araka ny fombanao fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ti andro alahady ity.
dia raha manokana ihany koa ny sampana FEFI ao anatin'izao fanateram-bokatra izao, ary dia mbola mirary koa mirary ilay Andriamanitra nitaridalana hatramin'izay, mbola omba sy taridalana mandraka riva amin'izay rehetra atao, na ho an'ny sampana FEFI izany, na ho antsika tsirairay avy isambatan'olona, vahoaka an'Andriamanitra izay manara-dia an' Jesosy mba hanehoan'Andriamanitra mandraka riva ny voninany, ka samy hatsapa isika, samy hafantatra tsika fa miasa amin'ny fiainantsika io Andriamanitra io, ary mijery atsika mandraka riva izy araka ny teniny hoe hijery azy anasoavako azy, anasoanao Andriamanitra, hitarika anao Andriamanitra ho amin'ny lalan'ny fahamarinana, azahoanao famonjena ety ambonin'ny tany, ary ho tonga rahatrizay any amin'ny lapan'ny voninahitra Andriamanitra. Ten'Andriamanitra izay ho raisitsika mba ahafahantsika ihany koa mandray izay rehetra tiany Tompo lazaina amintsika androany, dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 4:20. Dia ny andininy 9 ihany. Isaia toko 4:20 dia ny andininy 9 ihany. Isaia toko 4:20 dia ny andininy 9, izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hatrizay dia tsy mbola renin'ny olona, na nohenony, na hitany masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa hatrizay dia tsy mbola renin'ny olona, na nohenony, na hitany masony izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao. Amen. Tenin'Andriamanitra anankiray ry havana izay ifampaherezantsika amin'ity andro androanyity. Ninona zavatra mety efa ho hitantsika, hitany masontsika, reniny sofintsika, ny ainantsika, ary izay rehetra mety naneho fahagagana tetsy sy teroa, ary isy lahatra ny maro. Fa izany rehetrarehetra izany dia ambany zavatra daholo, ary atao hoe tsinotsinona daholo, fa tsy misy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ilay miasa eo amin'ny fiainan'ny olona, ilay maneho fahagagana ka mahatanteraka ny teniny hoe indro izao n'Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa hatrizay ozy izy, mbola tsy hitany mason'ny olona, na reniny sofin'ny olona. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra ilay miasa. Resy lahatra ny amin'izany tsika, matoa mihazakazaka tonga marobe amin'izao tempolin'Andriamanitra izao. Araka ny voalaza any amin'ny bokin'ny Korintiana izay fandraiky amin'izay ihany, izay mbola tsy hen'ny olona ozy izy ny apôstôly, izay mbola tsy hitany masony, izay mbola tsy fantany ho ampahafantarin'Andriamanitra anao, ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra tsy takatry ny saina. Izany no Andriamanitra ambara sy torina amintsika. Izany no Andriamanitra maneho fahagagana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary izany ihany koa no Andriamanitra mbola iainantsika ankehitriny. Fa io Andriamanitra io miasa, ary rehefa miasa tsy misy masaka anazy. Vokatry ny FEFI androany, ary ao anatin'izany fanateram-bokatra izany dia mahazatra antsika ao anatin'izao fiangonana izao ny fijoroana vavolombelona. Ary izany fijoroana vavolombelona izany maharesy lahatra antsika, satria ahafantarantsika ny fiasan'Andriamanitra, ahitantsika mihitsy hoe ay ve ty Andriamanitra ity mbola tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, indrindra ao anatin'izao sahany fiangonana FPVM izay hitezana ny fanahintsika izao. Tamin'ity taona 2024
dia nanatanteraka tafika masina ny FEFI tahaka ny sampana rehetrarehetra ihany tamin'ny volana aogositra lasa teo tany amin'ny faritra Antsimo iny hatrany amin'ny Grand Sud moa zany filaza azy Antuliara tany. Tao anatin'izay fotoana izay no nahatsapana mihitsy sy tenin'Andriamanitra teo hoe zay mbola tsy hitany mason'ny olona, zay mbola tsy ren'ny sofiny, fampafantarin'Andriamanitra ho an'izay rehetra miandry azy ary miasa Andriamanitra ao anatin'izany fotoana izany. Dia tao anatin'ny 15 andro no nandehanana tamin'izany tafika masina fitetezam-paritra izany. Naharesy lahatra olona tokoa ary anisan'ny anankiray izay hoentina amintsika eto androany, izay toerana anankiray izay nahatsapanay mihitsy hoe ay ty Andriamanitra tia mbola tena mikaroka olona any amin'ny tsy takatry ny sain'ny olona sy ny eritreritry ny olona, tsy hitany mason'ny olona any ambany vohatra lavitra be any. Be dia be ny fijoroana vavolombelona azo lazaina ifampisarana amintsika so tantaraina amintsika fa toerana iray izay nalehan'ny FEFI any ambany vohatra be any Tuliara any izay tanàna mbola tsy misy ny fiangonantsika FPVM, tanàna anankiray izay Ambolomailaka izay anaran'ilay tanàna. Vahoaka marobe ny tonga tamin'ny antso zay rehetra izay antso natao, ary tao anatin'izany mihitsy no nitaomana ny olona rehetrarehetra mba handray an'i Jesosy ary mba ho resy lahatra ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra sy ny famonjen'Andriamanitra. Ary tao anatin'izany indrindra no nanaovana antsoavo mba hisiany izany fiangonana FPVM izany raha ohatra ka mampangetaheta ny olona, dia no raiketina tao anatin'ny horonan-tsary fohy moa izay mba hampiainana antsika hoe tsy ho tantarain'ny vava fotsiny fa le tena zavatra ny ainana tany sy ny fitaomana ny olona mihitsy no hoentina amintsika eto ka raha mba vonina ny ao amin'ny teknisianina dia ho arahantsika fohy izay horonan-tsary kely izay nomanina izay mba ho fijoroana vavolombelona sady ho fampahafantarana antsika ny asa rehetra izay tanterana any amin'ny tafika masina any. Ndao ary tovoka. Ivavaka ho any am-piangonana, misy fiangonana moa eto aminareo sa tsisy? Misy? Tianareo ve raha misy fiangonana FPVM misokatra eto? Tianareo dia zao ho anareo rehetrarehetra raha ohatra zay zao FEFI zao avy amin'ny fiangonana FPVM misy anay. Zany fiangonana FPVM zany dia fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Fiangonana tsy mialon-javitra zany fa zay rehetra miditra ao dia raisina Tanandroa. Ka raha sitrakareo ananganantsika fiangonana FPVM eto ananganantsika vondrombavaka eto misy ray aman-dreny tonga ty aminareo hitarika anareo raha ohatra ka misy ny etahitam-po, misy ny fandriana hiditra ao anatin'izany fiangonana izany dia raisina Tanandroantsika rehetrarehetra. Fiangonana tsy natao hifanenjika, tsy natao hifanaratsy, fa ny fiangonana anangonana ny olona rehetra ao anatin'ny valan'Andriamanitra. Zay no antony hitoriana ny filazantsara, anambarana amin'ny olona ny marina rehetra. Zany akory tsy misitona anareo rehefa manana fiangonana nareo hoe ndao ary, fa mampafantatra kosa fa ny antom-pisian'ny fiangonana dia amonjena ny fanahin'ny olona rehetra. Noho izany dia fitiavan'Andriamanitra daholy ny anton'izany rehetrarehetra izany. Matoa ambara sy lazaina amintsika izany dia zao tian'Andriamanitra manokany anareo eto Ambolomailaka. Makasitraka antsika rehetra izay nanatrika an'izao fotoana izao hisorana manokana ihany koa nareo chorale FLM eto Ambolomailaka izay manotrina an'izao fotoana izao dia zava-dehibe ny fifanotrona antsika, zava-dehibe ihany koa ny fahatongavanareo maro be teto amin'ity toeran'ity androany dia makasitraka sy makatelina an'izay fanotrona. Faly miaraba antsika rehetra riavana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vahoaka n'Ambolomailaka rehetra tsy akanavaka na inona ny finoana tonga eto androany dia raisina mpifaliana mpitiavana tonga manatrika ny
fitoriana ny filazantsara-kira zay ataon'ny reto namatsika reto avatsika dia ny atokopira FEFI avy any Taninanandrano. Ny afatra riavana dia zao araky ny nambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia nanontany atsika izy hoe tiatsika ve no asina fiangonana FPVM eto Ambolomelaka sa tsy tiatsika? Tiana ve? Zao ary ny izy ho atsika rehetra zay mangetaeta satria araky ny nambaran'ny ray aman-dreny dia zay ny mpitandrina ho atoliara ray aman-dreny misananareo aty dia raha ohatra vonona sika dia mangataka aminareo mba hiavaka kely ato ianareo dia andray ianareo hoe izy avy ianareo dia atomboka atsika zany ho ataotsika ny vondrom-bavaka eto dia angatatsika amin'i Jesosy ho lasa fiangonana zany dia angatatsika reto fianakaviana be da be reto hitondram-bavaka atsika dia amin'ny fotoana iverenan'ireo aty dia hita fa misy fiangonana mijoro eto amin'ny alalan'izay fahatongavany zareo nentiny toro ny filazantsara ty. Tiatsika ve sa tsy tiatsika zany? Tiaka mafy be ary voninahitr'Andriamanitra. Sotra betsaka indrindra tompoko dia mba miavaka kely ato ary zay vonina tapa-kevitra dia mba hiresaka aminareo mety zay. Sotra tompoko makasitraka atao hoe fanentanana foy tao anatin'izay fananganana sy fitaomana ny olona mba ho ao anatin'izany sahany fiangonana zany. Tsara ny manamarika fa tsy mitona olona ho an'ny fiangonana isika fa mitona olona ho an'i Jesosy mba handray ny famonjena. Ary eto dia manambara amintsika sy milaza amintsika fa tao aoriana ny fandalorany FEFI tany amin'izany ambanivohitra be ny Taninanandrano zany dia efa mitsangana ny vondrom-bavaka araky ny tatitra izay fahenona avy any efa misy olona hatrany amin'ny 20 mahery amin'izao fotoana izao ao anatin'izany vondrom-bavaka izay misokatra any ambanivohitra be zany. Izany rehetrarehetra zany no manambara, izany rehetrarehetra zany no ampahafantarina antsika fa tsy hoe natao hisehosehoana fotsiny na natao andanimpotoana fotsiny tafika masina fa anangonana mihitsy ny vahoakan'Andriamanitra mba ho ambalan'Andriamanitra asika rehetrarehetra hifampivavaka ny amin'izany rehetrarehetra zany. Dia eo anatrehan'izao Fanateram-bokatry izao misy an'ireny afatra napetraka tamintsika ireny satria isika moa tsy mba afaka manatanteraka tafika masina ny ankabeazantsika tahaka ny sampana rehetrarehetra fa amin'ny fotoana tahaka an'izao ny fanohanantsika ary fampivavahantsika mba hatotosa ny asan'Andriamanitra. Fanampin'izay fitaomana ny olona sy fananganana vondrom-bavaka izay dia tsy mety raha tsy anambara fijoroana vavolombelona kely anankiray izay hiainana moa tao anatin'izany asan'Andriamanitra izany tao anatin'ny sampana FEFI tamin'ny toerana anankiray izay nitoriana ny filazantsara. Rehefa vita ny asa sy ny fitoriana ny filazantsara izay natao dia nanatona na ny ramatoa lehibe anankiray dia izao ny zavatra nataony. Azafady anakaozy fa nanatona anao hafa te hampita sy te hizara aminao ny zavatra rehetra ny ainako sy ny zavatra rehetra ny seho nandritra ny fotoana rehetra teto. Zaho ozy izy dia nandritra ny fotoana maharitra mihitsy dia ny aretina mahazo azy dia aretina antitra moa ny filazantsika azy le marary lohalika dia mivoto be dia tsy afa mandeha dia tsy afa mandeha dia sahirana rehefa mandeha. Dia rehefa nare zao fiavian'ny FEFI zao aho ozy dia ohatra nangetaeta be mihitsy ny tao anatin'ny foko nefa za tsy afa mandeha. Dia zao no nataon'ny zanako hoe janona ry mama fa inona ny alehany ianao aty tsy afaka mandeha, iza ny baby ianao andeha ho any dia nikiry any aho izy hoe le ho andeha dia nitantanana atsasakadiny vao tonga tatria tao anatin'ny lalana akaiky dia akaiky. Rehefa tonga teo aho izy dia zao ny zavatra nitranga tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra dia mahatsiaro mihitsy misy fanatrehan'Andriamanitra ny fotoana rehetrarehetra teo. Ary ohatry ny adiniko le fanahitaina n'le lohaliko sy le tongotro izay manahitaina tsy mijanona na amin'ny alina na amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia zavatra nataoko izy dia zao no nataoko hoe Jesosy raha mba sitraka ao androany dia atsangano eto
fa rehefa tonga amin'izay ny fotoana satria fomba ny FEFI moa rehefa ao anatin'izay fitondranam-bavaka izay dia miala eny ambonin'ny estrady iny a dia midina makeny ambany eny a ary manao manta zay ny filaza azy dia manao FEFI manodidina ny olona tao anatin'izay fotoana izay a no nilazany hoe tamin'ny ianao ny tenina na hoe eritrereto hoe misokatra io lanitra io a dia misy anjely be dia be midina avy any an-danitra miaraka amintsika eto amin'ity toerana ity fa ohatran'ny nindrandra ozy izy ilay ramatoa tena hita ny lanitra ny sokatra tokoa tsy nanofy aho fa ohatran'ny fahitana mihitsy ny nahitako dia mahita anjely be dia be amidina tokoa avy any an-danitra dia manodidina azy tsy nahita FEFI intsony aho izy izy a nanodidina nay rehetrarehetra teo dia rehefa tonga ny fotoana hoe mandoalika daholo isika rehetrarehetra ny zavatra tao anatin'ny saiko hoe za ve dia afaka andoalika amin'ity lohalika io mivoto be nefa ohatra misy hery izy izy a mampandoalika dia rehefa nandoalika ka rehefa tonga ny vavaka sy ny fandroahana devoly a ohatra nisy anjely zany miala teny amin'ilay filarana manodidina nanaingana dia nampitsangana na ary tao anatin'izay ozy izy a dia nahatsiaro aho fa maiva mibitabitaka mihitsy a ary nisy an'ilay hira mahereza dia tena tsapako mihitsy hoe afaka ary dia sitrana tanteraka aho izy izy ary rehefa nody a tsy nila ny tantanana tsy nila natao neninenina fa niazakazaka lay lalana tsasakadiny lay lalana tsasakadiny nandianako nitondran'ny olona ana tamin'ny niditra teo a 10 minitra dia tonga tany an-trano satria tsapako hoe sitrana tanteraka niena daholo mivoly tamin'ilay loaliko a maivana zany ny zavatra no tantarainy sy nambary nampafatarina antsika ihany koa fa miasa io Andriamanitra io zay mbola tsy reniny sofin'ny olona zay mbola tsy hitany masony zay mbola tsy ny ainany dia Andriamanitra ny miasa ary mampahafantatra tsy mampahitanao an'izany zava-mahagaga zany ka raha mbola tsy nahita ianao dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Andeha isika hiantoraka amin'Andriamanitra fa tiantsika io Andriamanitra io miantso antsika mandrakariva izy ka mampahafantatra anao fa na maninona ianao na iza toerana misy ianao a mitady fihavanana aminao Andriamanitra te hiaraka aminao Andriamanitra te ombanao izy amin'ny androm-piainanao manontolo ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao izy no manambitamby anatonanao izao 4:3 ny andeny ny voalohany amin'izany era izany hitsangana vetrany isika mba hitady fihavanana amin'Andriamanitra koa ary mba hiona amin'Andriamanitra eto amin'izao toerana izao a satria tianao izy ary manambitamby anao. Fa hatrizay dia tsy mbola ren'ny olona na no henony na hita masony
izay Andriamanitra miasa ho an'ny miandry azy afa-tsy ianao. Jesosy io maro be tokoa ny miandry ianao, maro be ny mangetaetanao, te ahitanao. Hatrizay niza manana Yesu fahefana, niza mahay manao zava-mahagaga, niza efa nandalo teo amin'ny fiainanay, na dadarabe, na mpanandro, na mpiskidy, na zay rehetra manao azo mahay atsarana sy tsindrian-javatra. Efa nandiananay izany, efa miazakazanay izany nitadiavanay famonjena. Tsy nahitanay soza, tsy nahitanay famonjena sy fanasitranana zany, fa hitodika eny aminao kosa zay ka hiandry anao, satria tsy misy famonjena fa tsy avy any aminao Andriamanitra. Tsangany eto anatrehanao zay ankehitriny, tsy miafiny eo anatrehanao ny momba anay tsara avy, ohatra ny efa ren'ny sofinay ihany, efa hitany masonay ihany ny fijoroana vavolombelona isan-karazany, ohatra ny tsy tafahorona nefa zay, fa tsy atao mbola mitady vahaolana etsero hitadiava mpamonjena. Fa androany kosa Jesosy, tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, lay miasa ho an'izay miandry azy. Ianao lay mahay zava-mahagaga, no tianeo zava-mahagaga aminay tsara iary. Miantsoantso ianao ankehitriny, mila fihavanana aminay, mitady fihavanana aminay tsara iary. Izay aneny miezaka mihodina, tsy te ahitanao, tsy te andreny feonao na minimikipika io aza ka tsy mahalala izay tokony ho ataonay. Dia lasa miazaka miandro famonjena ny akafa, lava ao anatin'ny fahotana, solafaka ny amin'ny lalana tsy tokony ho izy. Izany ny fiainanay Jesosy. Famindram-po no angatanay aminao, famelan-keloka no angatanay aminao, fa hatrizay dia tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao, lay mahay zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay. Ka androany izay raha mba mitodika any aminao, androany izay raha mba mangetaeta famonjena avy any aminao, hijery anay ianao Jesosy, amindra fo aminay ianao, hiasa eo amin'ny fiainanay mihitsy ianao, ka atao miteraka ny teninao fa zanako, ny asan'ny tanako, dia adidiko ihany. Ndreto ny adidinao Jesosy, mitsangana eto anatrehanao, ka na dia nanota azy, nanao ratsy teo anatrehanao azy, na nininkipy tsy nijery anao azy, na nampitsofina tsy nihain'ny teninao azy Jesosy, mbola manome antoka ianao fa tsy misy Andriamanitra hafa hiasa eo amin'ny fiainanay afa-tsy ianao rery ihany. Misaotra Jesosy, izany nifalianay, izany mbola hijoroanay ka hiravoravonay eto anatrehanao Jesosy, ka iombonanay amin'ilay firany voavela heloka manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy sanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsy, nitsara napaka Pontius Pilata, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika naleva, nientina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tiako ny miaraka aminao Jesosy, naiza hitondranao aho, telo amby 570 voalohany no hira ho tanterahantsika.
Minawauri Jesu tumpuku Si mana dulu kafafayana nu fiainaku Kanaratiana sanu familiaku Hifikita minawa Jesu Tianay miaraka aminao araka izany tononkiro zany ary tsy saraka aminao zay mandra kipony masonay ary fampitantana hatrany an-danitra hiara-paly aminao any amin'ny lapan'ny voninahitra Andriamanitra. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, henoko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazao toerantsika rehetra. Faly miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika dia faly miaraba ny zanatsika zanaky ny fiangonana ao anatin'ny sampana FEFI amin'izao androm-bokatra ny izao mandehana mandrakariva maefabe amin'ny asan'ny tompo mba anisany hitondra olona maro hitaona olona maro ho an'i Jesosy ary indrindra ny olona izay ho taominareo dia mba handova an'ilay fiainana mandrakizay iarahantsika rehetra amin'ny faly rehefa miala ety. Misaotra ny tompoko isika noho ny amin'ny reto mpanompony reto izay miisa 520 mianadahy-mianaka mahatratra ny tsingeritaona naterahany tamin'ity androany ity. Ho an'ireo izay nanoratra anarana na ho an'ireo tsy nanoratra anarana dia ny tenin'Andriamanitra izay kado tsara indrindra ho anareo mialohany hamakina ny anaranareo dia hitantsika ao amin'ny Isaia 9:7 ka ny 9:4. Isaia 9:7 ny tenin'Andriamanitra tsy miova amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao ihany no hisahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany ny trotro eny izao no hitondra sy hanafaka. Izany ny tenin'Andriamanitra ho anareo andriamatoa sy ramatoa isany. Promotion finoana siasa voangy Arsoa maharitra 13 taona Razafindrakoto Roland 12 taona tamin'ny 15 oktobra. Promotion Mpanarato 12 taona Ramanatseheno Sarobidy 13 taona tamin'ny 10 oktobra. Andriambololona Charlie tamin'ny 2 oktobra. Randria Malala Falimanatsoa sy Rakotonoely Sara 10 taona ny mariazy. Andria Malala Fahendrena Manatsoa tamin'ny 12 oktobra. Andria Manampy Kantoniaina Saobry tamin'ny 12 oktobra. Promotion fandresena 20 taona Aingosoavina tamin'ny 12 oktobra. Andria Nandrasana Ranto tamin'ny 7 oktobra mangataka fahendrena. Rajona Arson Sarobidy niaina fitiavana ny mena tamin'ny 12 oktobra. Andria Anjaka Norony Ilaina Iaza 17 taona tamin'ny 12 oktobra. Ramanadraimbe Lalarivony tamin'ny 13 oktobra nandraisana anniversaire nandraisana ositra. Faniry Niaina Ompisoa tamin'ny 14 oktobra. Razay Arnoro Abel 12 oktobra mangataka vavaka ho an'ny ankonana. Raoly Haina Manana Antavololona Bernardine Andria Nantenaina Andro tamin'ny 12 oktobra. Rakoto Armanana Anjara Notaina tamin'ny 12 oktobra. Andria Tsitoaina Jocelyn tamin'ny 12 oktobra. Pasteur Fanateranana sady pasteur Fanateranana dia anisan'ny makalaza amin'ny 13 taona na ampandray azy.
Rafano Tsimiva Miaina Abigail Emily tamin'ny 12 Oktobra 20 taona ary Rasoa Mianta Rijanirina tamin'ny 12 Oktobra. Manoloanan'izany dia andaontsika fiangonana izay pray finoana mpiara-masakasaka mitsangana hivavaka ho an'ireo rehetra manana anniversaire nandritra an'ity herinandro ity. Tsy mitsahatra ny midera mankalaza manome voninahitra anao izay Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misaotra anao noho ny amin'ny tombonandro izay mbola nomenao anay rehetrarehetra ary indrindra nomenao manokana an'ireo mpanomponao na tsiaro mitsingeritaona maro samihafa nandritra nyity herinandro ity. Misaotra Jesosy satria fantatray fa tsy herinay, tsy tanjakay, tsy fahaizanay, tsy fahalalanay na tsy mety noho ny antony maro samihafa nahatonga an'izany fa noho ny famindramponao sy araka ny teninao hoe ny famindramponao ny mbola tsy mahalanindritra anay. Misaotra Jesosy betsaka ny naniry mbola ho tratra ny andro androany na dia nijoro eto ary misy na mijoro ara tsy nahatsiaro kory ny saotra anao fa notahinao manokana nampatsahivonao manokana ny mpanomponao rehetra tonga ato amin'ny tempolinao androany amin'izany tsingeritaona maro samihafa izany. Apetraka fiangonana eo aminao ary ny amin'ny tombonandro rehetra mbola omenao azy ho amarinanao ny teninao fa na dia mandra-pahantitra izy ireo ara tsy miova ianao. Dia ianao ilay Andriamanitra tsy miova miomba azy, hitantana azy, ampahery azy eo anilany mandrakariva. Any anatin'ny fahazazany any atao fitsapany fampifaly anazy ianao. Ao anatin'ny fahatandrana ataovy eo anilany ianao, hiary azy amin'ny fakapanahy, hitantana azy amin'ny lalana tokony alehany, hibitsibitsika aminy amin'izay rehetra tokony ataony ary tehirizo mandrakariva fa tsy mahatahiry tena. Ao amin'ny andron'ny fahanterany ataovy mahay mametraka mandrakariva ny fiainany rehetra eo ampelatananao, eo ambany fahasoavanao fa ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany fa ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Dia mbola tonga ny fotoana 10 minitra ny sekoly lahatsika dia faly miaraba ny sampana FEFI koa natratra amin'ny Fotoam-bokatra. Mangataka ny mpianatra sekoly lahady rehetra ary ny mpampianatra sekoly lahady sy ny diakonina pia. Dia ataontsika ny hira 784. Jesosy be fity. Jesosy be fity zaza izay avy nitarana mianoana. Olivavakatsika Jesosy saotranao zay raha menao an'izao fotoana ny 10 minitra izao ho an'ny sekoly alahady dia mangataka aminao zahay mba hanana sofina mahay miaino ny ankizy Jesosy ary saina mahay mandray ny teninao. Saotra indrindra Jesosy io. Amen. Petrakitsika. Tantara kely avy hatrany rakizy nanomboantsika ny fampianarana. Indray andro rakizy dia nanomana fanomezana surprise ho an'ny ravy neny. Tsy andro ny ravy ery rakizy nahazona izany cadeau surprise izany. Dia hozy izy hoe ela be koa nena mitondra an'izany fanomezana izany nefa izahay efa te hahita be an'izany fanomezana izany. Natsononeny amin'izay ary izy, ravo avy ianao aty, ty ilay cadeau nomeko anao. Hoay, tsara be ilay izy ry neny. Trondro kely anaty bocal tsara tarehy, mamirapiratra be ny lokony ohatra n'ireny volamena ireny. Fa izao ary neny,
afaka omeko anarana ve ty trondro kely tsara taremeny aneny anaty tsy manozy nefa iza ny anarana tianao omena anazy aleo niny ataoko hoe volamena kely ay tsara kosa zany anarana zany volamena kely zany ny ataonao anarany fa zao ravo rehefa azonao ty trondro kely ty dia mila karakarainao tsara io raha vao tsy karakarainao tsara io dia maty eny erineny karakaraiko tsara volamena kely dia nandeha araka izy ny andro antaninina eny foany ravo hoe karakarainao ve le trondro kely efa menao sakafo satria misy sakafo mena an'ireny trondro kely reny dia efa natoroneny anazy hoe rehefa mame an'ity sakafo ty ianao hito anaty sase eto ny sakafony dia ray sotro kely ihany menao anazy tsy atao mihoatra dia maraina sy hariva ianao no manome sakafo azy dia zao raka izy ozy izy raha hoe alao fa meko sakafo tsara ito trondro kely ito ataoko maraina rehefa misakafo maraina dia meko izy ataoko koa rehefa hariva avy misakafo na andeha atora meko sakafo izy fa ndray andro raka izy adin'ny raviny na me sakafo an'le trondro kely dia variana amin'ny lalao izy dia maraina niny tadidin'le izy tonga dia nararany tao anatin'le bocal nisan'le trondro kely daholo le sakafo nandalo ny eny araka izy nandeha tena volana teo le trondro avy eo amin'izay nandalo ny eny nijery an'le trondro kely gaginy eny raka izy satria maty le trondro kely satria nararaka ravo tao anatin'le bocal nisy anazy daholo ny trondro natsony ravo avianao aty ahoana rineny fa inona no nataonao amin'ity trondro kely ty azafady rineny fa tsy nanaraka ny teniny eny misy fotoana varinananao jeu lalao jery tele dia tonga dia nararako tao daholo izy zao zany vokatry le izy satria tsy nanaraka ny zavatra natoroko anao ianao dia maty le trondro kely tsy manana trondro kely tsony zany ianao zao satria tsy nanaraka ny zavatra nyteneko tsy nakatoy ny zavatra nyteneko dia nylesona tsoahantsika amin'izany raka izy dada sy neny manome zavatra tsara ho antsika foana rehefa miteny izy hoe ty zavatra ty atao dia ataovy tsara rahana tsara ny tenin'ny dada sy nena mila makatoa anazy zany sika dia zao koa raka izy dada sy neny sy olo tenan'Andriamanitra manoro hevitra atsika rehefa miteny koa izy dia mila rahana tsara ary zao koa raka izy rehefa manao zavatra tsara tsika dia faly be dada sy neny faly koa Jesosy dia ny teny raisika amin'izany raka izy dia ampitinantsika anazy dia ao amin'ny Jakoba voalohany toko 2:20 Jakoba voalohany toko 2:20 Jakoba ao arinan'ny Hebreo zay Jakoba toko voalohany 2:20 rehefa hitatsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy tapany anina vakitsika fa aoka ho pakatony teny fa aza mpiaino fotsiny ihany averintsika indray mandeha raka izy fa aoka ho pakatony teny fa tsy mpiaino fotsiny ihany dia mba ho zaza pakatoany dada sy neny daholo tsika raka izy amen. eny ry havana tsy maintsy miteny azo teny sotsika amin'ny tapabolana androany fa 7 oktobra dia hanao fety be eto isika eto Taninanandrano ho fisoratsika an'Andriamanitra no nazahoantsika ny statut d'église fiangonana rehetrarehetrarehetra manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina dia efa samy nanomana daholo fiaraha misakafo aorian'izay fiderana parivan'ny andro any ambony andy noho izany ny fotoam-pivavahana amin'ny tapabolana androany dia ny maraina iandy tsy nisy ny amin'ny 10 tsy misy ny amin'ny 2 fa tondra vary daholo tsika rehetrarehetra vary efa masaka zany fa tsy vary fotsy akory vary efa masaka sahazanao fa ny loka kosa dia alaina eto am-piangonana manomboka amin'ny 10
izany fizarana sakafo zany de tsy fantatro na amiray na mifiry vita ao arinan'izay de fiderana fotsiny any ambony any. Zay ny fotoana mari atsika erana zao tontolo zao, fiarahantsika mifaly erana zao tontolo zao, fiarahantsika misaotra an'Andriamanitra erana zao tontolo zao fa nanome zava-dehibe ho antsika Andriamanitra. Zay averiko indray zany lazaina daholo ny olona rehetrarehetrarehetra fa fotoam-pivavahana ray any amin'ny tapa-bolana androany, zany hoe 9 amin'ny volana oktobra. Zay samy mitondra vary efa masaka daholo de ny laoka no ilaharana eto, laoka ny ilaharana vita zay de miaraka mifaly any ambony itsika rehetra. Zay mety zay mety zay isy jeton karatra alaina eto am-piangonana zay manana fitomboka manokana amin'ny fiangonana fefa nisy teto indray mandeha de nalainy tahaka be, nalainy tahaka ny fitomboka efa tapitra nahazo daholo ny fiangonana rehetra, mbola misy zato tsy nahazo. Taizinareo iza nivarotra zany tsisy hita, mba hialana am'izay de manana fitomboka manokana ny FPVM ka zay manana an'izay tike zay ihany alaina aty zay apetraka amin'ny tony fara no mendraikitra an'izany hoe aiza no alaina izany tiki izany aroviana. Zay de efa mampitandrina antsika rehetrarehetra, zany hoe izy tsika menakavy ihany zay tonga eto zay tsy manana an'izay tike misy fitomboka zay de tsy mahazo sakafo satria tsy mpiangona eto amintsika zany. Zay de samy manaraka zay lalàna zay araka ny torohevitra sekoly lahady teo. Zay anao fanomezana ho an'ny tompo am'izay aritsika ka dia nirakitra voalohany amin'ny fiangonana. Ny amin'ny mpany rehetrarehetrarehetra kosa de hitantsika ny androany fa atolotra manokana ho an'ny sampana FEFI zany, ary za midera manokana mihitsy ho an'ny sampana rehetrarehetrarehetra zay tonga hatrany amin'ireny faritra alavitra be ireny. Manao ohatra fotsiny any araka izy tatakomba mitety faritany fa ay ny mahatonga any olekere any Tsimioka tsy fomban-drazana mihitsy ary fady ny mangady lavaka akana rano. Fady marobe ny fanehoana tamiko, marobe zay efa nanao tafitra masina, fa fady any mangady lavaka, zay no mahatonga azy tsy misy rano any ary mijany rano. No ny tafitra masina nataontsika avy aty dia ny FPVM mihitsy nanomboka nangady lavaka. Ay zavatra kaiky kely eo de misy rano, nitory nanazava tamin'ny olona rehetra fa tsy ny fomban-drazana ny zava-dehibe fa zay mahasoa ny vahoaka rehetra. Andao mba ho tahaka anay, tsisy mety izy na ray aza, nangady lavaka ny FPVM, tonga daholo izy rehetra aleo mividy rano zay mangady lavaka. Tsy mety amin'ny fomban-drazanay de reny ny domina reny fomban-drazanay reny. Rehefa tena resy lahatra izy de nangady lavaka de gaga ny rehetrarehetra hoe atsy maty de nangady lavaka teo. Zay leni ny ilana atsika, tsy ny mandehandeha fotsiny akory na ny mihirahira fotsiny fa tena mandona mihitsy le fomban-drazana, satria zay maha-kristianina ny kristianina. Ka misaotra anareo araka ny voalaza teo, mbola be de be koa raha am'izay fanalenareo tany ho an'ny sasany indray mangataka izy fa mba hanaovy trano fiangonana zay na de kely fotsiny azy.
tsy fomban-drazany zany tsy tian'zareo any zany am'izay nalehany dada de tena daroana mihitsy izay mpitandrina ho toerana ary tena mitomany fa tsy zavela mividina varina loka any an-tsena ataon'ny fairano fa mitomany zany amin'Andriamanitra zany fa misy manatitra azy foana ny vary sy loka voninahitra ho an'ny tompony zany tsy maintsy mitory ny filazantsaritsika araka ny tenin'ny tompoka de ny ampany rehetrarehetrarehetra ny rakitra de atolotsika ny fefy daoly ho izao ny rety fefy reto manaraka mbola tsy fantatra hona fomba manko mbola mangataka amin'i Jesosy hoe izany tiano alainay Jesosy misaotra raka izy de zay mamin'ny ampifaliana no kasitrana indrindra.
dia faly miarabantsika rehetra fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary miaraba manokana ihany koa ny sampana fefy amin'izao fotoana vokatra an'zareo izao dia mirary ny fiadanan'i Jesosy Kristy ao amintsika tsirairay avy. Dia toy izao indray raha eto amin'ny fiangonantsika. Vaky tenitsika androany alahady dia ao amin'ny ohabolana 520. Avy amin'ny fefy. Ny sampana fefy dia anatanteraka vokatra anio alahady 20 oktobra ka manasantsika hanotrina ny herinandrom-bokatra. Izay efa vita dia ho any anio alahady ny fanateram-bokatra ary anio amin'ny 5 ora sasany misy ny antsapana izay tanterahan'izy ireo ary isy fisarihana plakety 5,000 ariary. Avy amin'ny collège privé FPVM Fiotazantsoa, ny komity ny fankalazana ny jobilin'ny collège privé FPVM Fiotazantsoa dia faly mampahafantatra antsika mpiara-mivavaka sy ny vahoaka an'Andriamanitra na mpiana-janaka tao nandrato fianarana tao amin'ny kolejintsika fa feno 10 taona amin'ity taona 13 ity nijoroan'ny toeram-pianarantsika. Koa anio ka ny alahady 20 oktobra lasa teo dia natokany fiangonana ho alahady ny collège privé FPVM efa vita. Misy ihany koa ny fifananana logo izay ataon'ny sekoly FPVM Fiotazantsoa. Fifananana hira faneva ho an'ny tononkira vaovao amin'ny teny malagasy mbola tsy nampiasaina ary miventy loha hevitra 10 taona ny collège privé FPVM Fiotazantsoa Besarety misy 2 miampy fiverenana ahitana ny teny fanevan'ny jobily hoe ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy. Mikasika ny tononkira kosa dia tsy mihoatra ny 10 minitra ny faharetany. Atao solfa ny hira atao anaty CD, ny solfa ny hira kapela araka ny solfa, ny playback ny feokira, ny hira feno miaraka amin'ny tono sy feona ary zava-maneno atao anaty valopy kely mihitsy tsy misy hamantarana ny mpandefa ny anarana sy fanampina raram-pifaninana miaraka amin'ny sonia ary ny fitomboko ny tiny amin'ny fiangonana atalen'ny sekoly ny aviana asiana version papier ny solfa ny hira atao anaty valopy lehibe A4 misy soratra hoe fifananana hira 10 taona ny collège privé FPVM Fiotazantsoa Besarety tsy asiana anarana na marika hamantarana ny mpandefa azy ary ilay valopy kely misy mombamomba ampifaninana ary ny CD voalaza etsy ambony ny tsy fanajana ny iray amin'ireo fepetrareo dia mitarika fitsanana ho an'ny mpifaninana. Misy ny loka atolotra ho an'ny mpifaninana ho an'ny logo ho an'ny larana voalohany 150,000 ariary, ny larana faharoa 100,000 ariary ary mikasika ny tononkira kosa larana voalohany 200,000 ariary ary ny larana faharoa 150,000 ariary. Ny toerana naterana ny sanganasa dia ao amin'ny collège privé FPVM Fiotazantsoa. Avy amin'ny fitandremana Taninanandrano ampahafantarina isika mpikambana CFF rehetra ho tanterahana ny 20 oktobra ho avy izao ny fifidianana Brown CFF. Ny andindiny mahakasika izany dia azo raisina any amin'ny dekona pia. Ny taratasy firotsahana Brown dia atao anaty valopy midy ary aterina amin'ny sekretera amin'ny fitandremana eo akaikin'ny parking farafatarany ny alatsinainy 20 oktobra amin'ny 4:00 Koa efa vita ny fanatitra dia iroso amin'ny fanolorana izany isika. Zao aloha ny vehivavy ihany aloha rehefa resaka sakafo sotra nytonia vitsivitsika amin'izany. Voalohany aloha ny ora izay ivavahantsika eo amin'ny 5 oktobra io dia amin'ny 9 ora fa tsy amin'ny 7 dia ohatry zao tsika efa tokony rava amin'ny 5 ohatra ditanareo zay raha zao raha miditra amin'ny 9 zany tsika amin'ny 7 amin'ny 10 sasany zany raha ela indrindra dia miala dododolitsika sakafo aloha hatrany ambony rehetrarehetra any amin'ny 3e étage vita ny sakafo dia alana daholo ny seza rehetrarehetra any ambony any fa olona itotorebika sy andidy daholo tsy misy seza any. Zay mba mariky ny fifaliantsika ndre mandeha amin'ny fiainantsika neny misy an'izany zay ka momba ny laoka zay nisoraka ny vehivavy teo hoe
neritreritsika voalohany aloha ao ny hena omby ritra zay tsy mahatanty hena omby ritra dia hena kisoa sy Anandrano teka ho antombotsika Anandrano 50 sibika ara dia ataotsika izany am'izay ianao afaka mifidy na hen'omby na hena kisoa raha misy sady tsy mihinana hen'omby tsy mihinana hena kisoa dia mahazo mitondra loka any an-trano ianao zay fa omatady dio tsara tamitsika niditra teto dia sosisy Anandrano ary midanaka daodododododona hatramin'ny fitondram-panjakana aza fa tahaka ny Anandrano mihitsy ny FPVM misaotra an' Jesosy zany atsipitsipy manao tafika masina ohatrany hoe atsipitsipy any ny Anandrano fa maniry io ary tsy velan'i Jesosy raha tsy maniry be debe manerana ny nosy isaoran'ny tompo miara-miasa amintsika amin'izany zay ny naonana laoka Anandrano ka na dia Anandrano fotsiny ara hoanina dia misaotra Jesosy fa aniry be debe ohatran'ity zay mbola hoanina be debe koa omena ho anay misaotra to anolotra rakitra atsika amin'ny hero rehetra hoe tiako loatra ianao Jesosy tsangatsika rehetra araka ny fombantsika amin'ny sampana rehetra vavakisika ny zandrikerinao manao tafika masina no mihiran'izany Jesosy tsapany loatra ny fitiavanao azy isan'andro isan-kalahady vetesiny zany fa tiana ianao satria tianao anay taloha ianao nandeha tokoa izy no zany fitiavanao zany nanao tafika masina lavitra be misaotra anao Jesosy nanome tanjaka nanome hery nanome vola nanome fitaovana zay nahafaly anao miaraka amin'ireny sampana ireny zao izy dia mbola andeha lavitra indray Jesosy zany ny hera nataony anao vely rano aminao fa tsy saraka aminao mandrakizay doria
zany no fanolazainao teto amipilipitra andre mandeha hoe misaotra raiky izy hanome satroboninahitra anareo rehetra ao rehefa ratry izay ka miala etya ianareo. Tsapany ankizy zany, tsapana iray aman-dreny zany ka dia nanolotra an'izao fanatitra ho anao zao zahay. Jesosy tsy mendrika ho anao ranomarina no nosoa lehibe araka nytoryteny teo, mahavita zavatra tsara ho ana isan'andro anao na tsy hitany masonaiza zany indraindray. Atolotra ho anao zany Jesosy, tatolotra ho anao ka engany mbola mba hitoy ihany zany fiarahanao amin'ny sampany zany, dia mbola hitory ny filazantsara araka ny sitraponao sy ny mahafaly anao indrindra hanana ny satroboninahitra fiainana rehefa ratrisaika miala ety izy. Raiso zany Jesosy fa vokatry ny fonay rehetra, voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro enka tany rehetra. Petraka isika. Dia ho toisana ny famakina ny raharaha avy amin'ny vomera ny Fotoam-pivavahana araky ny fivoriana ny arahana tamin'ny tonisy ny tonim-panampy eto amin'ny fifoazana reny Taninanandrano dia natao izao filazana izao antsika mpiandry nangataka ny anemorana ny fanomanam-panahy ny asa fampahirezana izay misy eto amin'ny sampifoazana isaky ny maraina amin'ny 9 ora latsaka fahefany dia nahemotra amin'ny 9 ora sy fefany izany, ary amin'ny 9 ora sasany ny fotoam-bavaka no manomboka. Marina fa izay mpiandry vonona iasanao ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mamonjy fanompom-panahy daholo. Avy amin'ny sampana FEFI ho fanomanana ny jobily fankalazana 50 taona ny orenany ny atoko-pihira fanasiny fifoazana na ny FPVM Taninanandrano dia mikarakara fifananana hira faneva sy sary famantarana na logo, miompana amin'ny lohahevitra hoe ampidiko amin'ity tanàna ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'i Jehova. Toy izao ny andinidiny ny hira faneva, miompana amin'ny teny faneva, hira tsy mbola noiraina na nampiasaina, misy andiny tsy mihoatra ny 3 miampy fiverenana, atao solfa feo 4 tsy misy anaran'ny mpamorona na ny mpandrindra, atao version audio amin'ny CD, atao acapella na misy fond musical. Loka ho an'ny voalohany 200 000 ariary, loka ho an'ny faharoa 100 000 ariary. Ho an'ny sarana famantarana na logo kosa dia mirefy 15 x 15 cm atao amin'ny taratasy A4, ahitana loko tsy mihoatra ny 3 ka tsy maintsy tafiditra ny fotsy sy ny bleu marine ary tsy asiana loko mainty sy mena. Ahitana ireto soratra ireto: ny tarehimarika 40, atoko-pihira fanasiny fifoazana FPVM Taninanandrano, teny faneva, ny loka ho an'ny voalohany 150 000 ariary. Ny sangan'asa rehetra voaray dia mijanona ho fanana fikambanana ary afaka kitihany amin'izay itiavany azy. Avy amin'ny sekoly alahady, mianatra isika sekoly alahady androany alahady aorian'ny Fotoam-pivavahana amin'ny 7 ora maraina ka toy izao ny fandaminana. Ny ankizy 3 taona ka hatramin'ny 7 taona ny mihoatra, 7 taona sy ny olon-dehibe dia ao amin'ny rihana voalohany, ny 10 taona ka hatramin'ny 12 taona kosa dia ao amin'ny rihana faha-4. Avy amin'ny sampana mime, ho fankalazana ny 20 taona ny mpamakilahy a Madagasikara ary ho fanomanana ny rotoroto nasionaly ny mpiandarana zazalahy eto amin'ny faritany Analamanga dia mikarakara hetsika ara-panatanjahantena tournoi foot à 7 izay anasanantsika sampana eto amin'ny Fiangonana FPVM. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 7 oktobra lalao fifanitsanana ary ny sabotsy 20 oktobra ny lalao famaranana. Ny toerana dia tao eny Androhibe ary ny fandraisana anjara dia 60 000 ariary. Avy amin'ny FPVM Fahasoavana Akompona Ambohimahasoa izay
dia mikarakara hetsika lehibe eto amin'ny riana faefatra ny faraka amin'ny 20 oktobra ho avy izao. Misy indrindrakira ara-pilasantsara iarahana amin'ny groupe basy ny antsa Fiangonana, ny antsa ny Kerobima Manjakaray. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ary tsy misy vidim-pidirana farakitra no tatazana. Fa ny maraina kosa ny faraka amin'ny 20 oktobra dia misy sakafo amidy isan-karazany. Misy ihany koa ny ticket amidy amin'ny vidiny 2,000 ariary izay azahoana tombola lehibe toy ny vary ray gony, telefona Android, rice cooker sy ny maro tsy voatanisa. Manantena ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny fikambanana Vozomi. Noho ny fangatahany maro dia ilazana isika izay maniry ny mbola vonona hianatra kabary hiara-manandratra ny antra ny mahamalagasy hiaraka aminay fa mbola mitoy ny fisoratana anarana. Koa manasa anareo izay ary faly mandray anareo ihany koa ny fikambanana Vozomi. Ny toerana dia ao amin'ny sekoly Fiotazatsoa Besarety isaky ny sabotsy amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 10 ora maraina ary amin'ny 2 ora hariva. Avy amin'ny sampana Gaetam. Antony fanasana. Ny sampana Gaetam sy ny komity faharoapolo taona dia manasa antsika fiangonana hiara hitrotro ambavaka ny ray aman-dreny mpitandrina Rasomianta Rija ny Irina Mianakavy ny alahady 20 oktobra 2023 manomboka amin'ny 1 ora atoandro ao amin'ny riana faefatra. Izany dia arahana fiderana lehibe miaraka amin'ny miala Rakoto Mamonjy, FEFI Mainty Milala Saint Junior, Gaetam ary ny mpiantsa fiderana. Koa dia manantena ny fahatongavantsika maro amin'izany. Avy amin'ny mpamakilay a Madagasikara. Ny mpamakilay any Madagasikara dia anatanteraka ny alahadin'ny mpitandrina Pasteur Randriaderson ary Fertaim Vady Tsakedi Mandinika ny alahady 20 oktobra 2023 izay atao eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora ao amin'ny 2e étage. Avy amin'ny sampana lampe. Ilazana isika dekona pia sy mpikambana sampana lampe rehetra fa ny fivorimbe atsika na ny Assemblée Générale dia ho tanterahana androany alahady amin'ny 2 ora atoandro ao amin'ny 3e étage. Ireto kosa ny zanatsika eto amin'ny fiangonana izay irioso amin'ny fanorenana ny tokantrano. Andriamatora Andriamasy Emmanuel, Ramatora Amboary Malala Claudia, Ankilany, Atora Veloariny Aina Fanja, Ramatora Soan'ny Irina Kristina Andany, dia faly manasa anareo hanotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriamasy Maloya, Veloariny Aina Valérie izay atao ny sabotsy 4 oktobra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny FJKM Ziona Famonjena Imeritsy Antosika. Ramily Jona Albert, Razafy Indrina Lalao Arsonety Albina Ankilany, Randimby Soseta, Rasoan'ny Irina Emilia Andany, dia faly mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ramily Jona Serge Kevin sy Ratsimba Arina Andrasana Lara Fabienne izay atao ny asabotsy faraka amin'ny 20 oktobra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina. Ramatora Volony Irina Martina, Randrianjaka Manatsoa Jules sy Veroanitra Irina Julie Andany, Ranaivo Mandimby Daniela, Randriany Menjanahary Ajasosy, Ndimbiny Irina Tantely Danieline Ankilany, dia faly mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zavany zanany Randrianja Finaritra Natanaela sy Randriany Mena Tantely Niaina Stéphanie izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 oktobra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Kotomavy Roland, Andriamatora Rasoa Manarivo Suzanne, Andriamatora Kotomavy Tinarivo, Ramatora Zafindratsita Milsomanitra Andany, Andriamatora Bearzona Daniela, Ramatora Rasoa Almoro Lalao Erivola Ankilany dia faly mampandre anareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zavy ny zanany Rakotomavy Tsiorofity Nambinsoa Lahatry ny Avo sy Rambola Arjona Miso Atsaina Marina izay atao ny zoma 17 oktobra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina. Ramatora Zafindrafara Isabella, Andriamatora Zafuela André Gérard sy Ramatora Ely Malala Edmondine, Andriamatora Andriamanjaka Chano sy Ramatora Zafy Malala Marie Odette, Andriamatora Zafuela Anjariny Irina sy Ramatora Andrianjanaka Julia Francine Ankilany, Ramatora Ravahoanelina Emertina Marie, Ramatora Vahoarsoa Geneviève, Andriamatora Zakanirina Jean-Patrick Hery sy Ramatora Razafy manana fenso Natalia Andany dia faly mampandre anareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zavy ny zanany
raha zafoelona ny aina tsy afoy sy raha zakanirina kloina kasi izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny zoma fa 7 oktobra amin'ny 9 maraina. Ramatora vao Arimanga, Andriamatora Kotoarivelo, Ramatora Soazanamanga Maria, Ankilany, Ramatora Zafindramanana Maria Ester, Andriamatora Kotoarimanana Mivady, Andriamatora Kotonirina Erisolo Jean Baptiste, Ramatora Kotoarimanana Maminiana Elivia Andaniny, dia faly mampandre fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany, Rakotoarivelo Fifaliana sy Heriniana Fity fanambinana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 7 oktobra amin'ny 9 maraina. Andriamatora Zafy-Manatsoa Armand, Ramatora Oely Arimanana Lanto Brigitte Andaniny, Ramatora Vao Arnoro Florina, Andriamatora Kotoarimanana Edmond, Ramatora Vao Arnoro Saondra Ankilany, dia faly manasanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany ny zafiny, raha Zafy-Manatsoa Nomena fahombiazana Arimanana sy Saondra Arimanana Mira Rozotina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 oktobra amin'ny 10 maraina. Ramatora Soanantenana Clairette, Andriamatora Altera Claude, Ramatora Soazaniny, Ramatora Ravoangy Arsoa Erilala Ankilany, Ramatora Zay Armamba Sanatsoa Andrianandraina Janine, Ramatora Antriniaina Sylvie Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany, Herindrainy sitraky ny aina Antonio Walter, Andriamana Misata, Siriniaina Notiavina fanomezana. Sy Andriamana Misata, Siriniaina Notiavina fanomezana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 oktobra amin'ny 10 maraina. Ramatora Alvao Yvonne, Andriamatora Zafinaly Sirmax John, Ramatora Arvolona Josette Alice Ankilany, Ramatora Vao Nindrina Jeanne sy Andriamatora Betokotany Ravelo Manatsoa José, Ramatora Andriatsitoaina Joséphine Ankilany, dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany, Zafinaly Andrianantenena John sy Rabetokotany Kloina ny Tsiry Miangola izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 oktobra amin'ny 12 maraina. Randriana Joseph Mivady Mianadaisany Andaniny sy Ravony Malala Amely Mianadaisany Ankilany, dia faly manasanareo ny fanamasinana ny fanambadian'ny prêtre-po aminy Rabesoa Ery Andrianome sy Ravao Arsoa Oliva izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 oktobra amin'ny 12 maraina ao amin'ny 1er étage. Andriamatora Philibert, Ramatora Manantena Soa Gilbertine, Ramatora Zanatoana Vololona Jacqueline Albert Ankilany, Andriamatora Andriana Arimanana Gabriel Andany, dia faly manasanareo anatrika ny fisoratana sy ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany ny Rintsoana Soloandry sy Randriana Arimanana Ando Andrianina izay ho tanterana ny sabotsy 7 oktobra ao amin'ny firaisana fahatelo Taninanandrano amin'ny 12 ora ary ny fanamasinana kosa dia amin'ny 12 ora eto amin'ny fiangonantsika. Rakotonirina Pierre Georges Mivady, Razafy Manjato Tately Mivady Ankilany, Rasoarimanga Bertina, Rahalala Arsoa Janine, Andriana Arivelo Livasoa Andaniny, dia manasantsika ny amin'ny fanambadian'ny zanany Razafy Manjato Rovanirina Frank sy Andriana Arivelo Mirantsoa izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny 7 oktobra amin'ny 2 ora tolakandro. Andriamatora Kotondrabe Edouard Andaniny, Andriamatora Zafinjato Bruno, Ramatora Soazana Masilala Arsoa Maria Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rakotondrabe Patrice sy Raharinjatovy Nambina Larissa izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 4 novambra amin'ny 9 ora maraina. Raha misy mahita tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadianareo dia aoka izy ampandreny tompon'andraikitra filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan-tena maty no ampandrenesana antsika ny amin'ny fodin'ny mandrindreto ava-malala ireto. Ramatora Somboniaina Rasozana Maharo dia natsondreo dia amin'ny rehefa ny vahiny 7 taona teto an-tany ny alakamisy 5 oktobra hoy ny zanany ny fianakaviana mantolo izay solotena ny Miriam Dekona en promotion satatra. Ny nofiny dia efa niala tao tokantranony tamin'ny alahady 7 oktobra tao Manoisoa. Sitrak'Andriamanitra ny Malalany Razafindrafara Julienne Marie Henriette, promotion finoana siasa
rehefa nyvahiny enambempolo taona teto tany hoy ny vadiny ny zanany fianakaviana manontolo ny nofiny dia hiala ao an-tranony ao alarobia ambony loha ny alatsinainy enambifolo oktobra amin'ny 12 ratoandro ary hoentina eto amin'ny fiangonantsika alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fahasandrazany eny Ambohimalaza. Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampiona ireo fianakaviana Tramanjoa. Fisaorana izay fianakavian'ny tompoko vavy Razafy ary Sopolina dia misaotra ny fiangonana sy ny fifoazana ary ny promotion Fehizoro tamin'ny fankahirezana anay no namoizana ny reny malalanay. Andriamanitra tompon'ny fiangonana ny ombantsika trano. Ny fianakaviana dia namela fararakitra 50,000 ariary. Dia toy izay indray andre raha eto amin'ny fiangonantsika. Mbola misy anankiray ty azafady filazana ho an'ny dekona piasy ndray aman-dren'ny mpikambana eto anivon'ny sampana Fanatenana. Antsoina isika dekona piasy ndray aman-dren'ny mpikambana ankizy kely ary isika dekona piasy ndray aman-dren'ny mpikambana ankizy kely ary isika mpikambana lehibe eto anivon'ny sampana Fanatenana fa ny fivorim-be izay fanaontsika isan-taona dia ho tanterana ny alahady 5 novambra 2024 izao. Izany dia ho tanterana amin'ny efitrano 318 Riana fahatelo manomboka amin'ny 2 ratolakandro. Ireto avy ireo ladinika amin'izany tatitry ny asa sy ny tatitra ara-bola 2024 ary ny programan'asa sy teti-bola ho amin'ny taom-pitaizana 2024. Fiadanan'i Jesosy ane ho amintsika tsirairay avy. Amen. Dia tonga eo fotoana famakiana voady isika sy fitoroana vavolom-belona. Milona zany nefa dia tsara ny manamarika atsika mba hanana fifaliana mandrakariva satria voanandray ny stylo ianao anoratra ny voady dia vahenin'Andriamanitra izay etaponao ka dia misy ny famitinana arak'izay azo atao ho famakina ny voady. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy ao misaotranao fa mbola tsy mitsahatra mandrakariva miteranao izahay fa tsy nafoy anay ianao ka dia tsy nandao anay mihitsy matoky ianao izay Jesosy amin'ny androm-piainanay manontolo manolotra vola 5,3 ariary ho atolotra ho an'ny pasteur. Ny fisaoraka an'Andriamanitra mezana anay ny tombonandro sy famirapo indray fa nahatratra fahatelo taona ny zanako dia mba niarovanao azy be dia be Jesosy amin'ny fahavalo manodidina azy. Misaotra indrindra Jesosy ao mangataka vavaka aho ary mbola manditra ny vadiko mba ho afaka mitrosa sy lamina ny tokantranonay. Vola 2 ariary. Misaotra betsaka Jesosy ao fa dia namindray vavaka tokoa ianao ary dia mifona aminao Jesosy raha izao indray vavaka manatanteraka ny vadiko aminao mangataka mba hitombo fahendrena sy fahasalamana mandrakariva ny zanako. Manolotra vola izy 5,000 ariary ho an'ny fiangonana raky mpisaorana. Misaotra Jesosy tamin'ny nahatratrarana ny promotion mahery fa 17 ny taonany namokanana azy tamin'ny 11 oktobra 2000. Jesosy ao mba tahio ny asanay sy ny ankohonako mba tenao mpanomponao izay manolotra vola 5,000 ariary. Ampahafolo karena mitindray Jesosy tamin'ny ampahafolo ny hofatranonay vola 2,2 ariary izay mitsinjara toy izao izany. Ny Ma
ity maraina ity misy aton'izao zany a tato amin'ny ambany-riana ny redifose a dia 54 tao amin'ny riana voalohany a dia 34 riana faharoa 9 riana faefatra 12 fitambaran'izany 109 na 7 voninatany ho an'Andriamanitra irery ihany amen. Sotra to reto ary misy ny nofy dia nofy tamin'ny tapabolana misy be dehibe misy fa tsy voalaza ntsony satria ohatran'ny maimaika tamin'iny tia avy amin'ny dekona anankiray pia tsara no miresaka amin'ny dada zao a ianao zany a tsy maintsy miona amin'ny dada talata amin'ny roa sasany zay talata zao amin'ny roa sasany inona dada fanafodin'ny rhumatisme manatona dokotera aloha dia rehefa tsy mety ny dokotera zay manatona ny dada za dada nanofo hoe nisy olona betsaka miandry ny dada hony dia tekoa ny andry rehefa tonga dada dia nandray olona roa fa mbola tsy tokony ho anjarako nefa dia niantso hoe ianao sady notonony dada ny anarako dia nakatenony izy amin'ny Jeremia zao ny teniko hoe aiza nakateny izy amin'ny Jeremia toko voalohany dia nakateny izy amin'ny Genesis 30 zany hoe ozy dada zay le nofy tokony mbola hiteraka zazalahy kely ianao satria mbola tsy niteraka dia tony miresaka amin'ny dada ho fa tony talata amin'ny roa sasany ho za zao ny talata sy alarobia mbola ato amin'ny katekomena atao ambany ato tsy afaka mihitsy raha tsy amiraika amby folo sasany miditra amin'ny fito ka hatramiraika amby folo sasany raha afaka miona dia tsara tsy afaka dia amin'ny roa sasany za dada nanofy na eny feo manao hoe cancer avy eo za nanapotsitra nononoko havanana dia nisy nanana maitsomaitso ny voaka avy eo dia nisy olona nyresaka tamiko dia niteny tamiko hoe tositrana sahady ny nonondry fa inona no nataonao dia hoy za hoe vavaka tetako fa nisy fery-maina nanolotra na ninonoko tsara zany toy izy ny vavaka tana manatrika asa fa ny nenareo cancerane vavakareo vavakareo marary ny tena ilain'i Jesosy fa tsy mivavaka ny mpiandry mpatady kely zay raha ohatra ka aretina hafa dia azo atao miaraka amin'ny mpiandry fa raha resaka ny cancer tsy mahafaka niona izaniza afa-tsy Jesosy rery ary io no mahatonga azy teny hoe vavaka zay raha tsy azonao zany dia misy fotoana ionana ny tsara za dada nonofiny teny hoe nitokana teto amin'ny izay iofana ho pastera hony zany mbola zavatra be dehibe ngany anontaniana Jesosy an'izany tsy dada akory ny tompon'ny fiangonana araka ny teniny fa io tsy maintsy mbola anontanianao aiza ny tianao anaovako pastera raha milaza izy hoe any dego ianao any amin'ny ambanivohitra 5 kilometra 5 kilometra tsy maintsy mandeha any zany daolo ny pastera manerana ny nosy mitomany fa tsy dada manendry an'izany fa Jesosy manendry an'izany hoe any dego ianao any mazanga ianao ambanivohitra Tuléandre ianao ohatran'izany dia iny amin'izay manontany an'i Jesosy hoe zay tokoa ve diozy izy hoe iendy tsy maintsy mandeha any ianao na tianao na tsy tianao na manambady na tsy manambady fa miteny azay teny azay so vaveo mitata ka nivadiko ny eto Tananarivo ahoana Jesosy milaza ho any be kapaika hony ka dada manao an'izany na tianao na tsy tia aza milingilingy ho paster zany mihitsiny raha tsy izy no manendry zay ny FPVM tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra hoe ndao anara fanadinana afaka hony
dia aiza hony a izy no manendry an'izany fa mitandrema ho a fa miteny azay tena sahiran'izay dada izay mbady mihitsy no sady tsy anasa angambo inareo tsy anasa no itenenan' jesosy hoe any ananina manorona vondrombavaka tandrema za dada nofina nira fahazato inona nira fahazato bebaka ny dikany iry io mafy zay ry jesosy mafy nefa zakanao malahelo izy bebaka ianao ny dikan'izany za ozy mpianatra katekomeny no tokanana amin'ny 1er novembre zao za nefa mbola tsy vita soratra sy mariazy ohatra ny olona rehetra ane zany tsy vita soratra tsy vita mariazy zany e tsy miatra aminao zany za vo antsom-piomana za mbola tsy anasa azo tokanana ve miditra dinidinika midady eto a talata sy alarobia zao sisa vita am'izay a ho anareo katekomena zay a misy irana angata nisy olana angataka teo a ataontsika an'iro hoe mbata taninao raiko zato lalany zanakao ny mifidy tandremo amin'ny fiainanao a ny mifidy tsy hainao zany na za na ianao na mpianatra na mpiasa tsy misy tsy mahazo mifidy zany tsika zany ny FPVM zany jesosy ny lola arana amin'ny FPVM izahay brofobiary zao ivory araka ny tenin'ny minisitra hoe fiangonan-dehibe nareo zao rava daholy zay lalàna nataonareo teo aloha fa mbola kondo am'izany tsika masy mandidy am'izay hitondranareo ny fiangonana am'izay nareo tsy mitsabaka amin'ny fanjakana tsy nininona mihitsy fa anareo raha misy tsy hainareo zany o za mangatahany amin'ny ministera dia manampy anareo izy fa zay ny ataoko zany aminareo fa itsika jesosy no voalohany indrindra zay voadada zay a tsy misy mihitsy tsika afaka manao hoe le hoe mba tataninao raiky zato lalany zanakao ny mifidy zay tsy zay tsy mahazo mifidy raha manana problème ianao a meo an' jesosy hoe ty problemeko jesosy inona ny hevitrao hianatra ianao be deabe ny eo amiko nanala fanadinana afaka baka io a hiditra ny université ny aiko ny eritreretiko de ty anao médecine nanao fanadinana nefany a tsy afaka tsy hainao a no mifidy an'io fa jesosy no mifidy anao hoe ty na ity tsy araky ny eritreritrao tsy maintsy rehefa tsy araky ny eritreritrao io fa raha tsy zany tsy mety ny fiainanao ianao tsy anasa io a tsy mahazo mifidy anao za no chauffeur tsy mahazo manao zany ianao fa alao ho azy zay ihany ny fiainatsika dia misy mangataka eo amiko momba chauffeur misy olona mangataka chauffeur anankiray ary ny vadiny karakara sakafo ao an-trano olona tena mahay sakafo ony a ary tena chauffeur service patron gaga be mihitsy fa tena tsiarakarama mihitsy zany mihoatra anao zay eritreretinao a ary za raha ny teny mihitsy hoe iza moa ty olona mitady ty fa olona tsy misotro toka meona midada rehefa aveo sotra anao miam'izany ka raha izay dia azonao ataona ny fidy azonao ataona fidy zay a zay rehefa ny apetrao amin'i jesosy a ny fiainanao zany ny FPVM didiny jesosy zany tsy maintsy arahantsika na inona ataontsika zay mahafiangonan-dehibe atsika manompoka zao lazaiko teo a raha vadaholy zay nitondrana ny fiangonana hatramin'izay fa itsika mbola andrafitra vaovao a dia omenan'i jesosy a na ekely na tsy ekely tsangana amin'izay tsika anao niry hoe mba tantaninao raiky
zanaka nifidy totsy aiko ka manirirana hitanao ny zany tambesandraoado zanetseke ny maraina vavakisika eny Jesosy misento tokoa zahay misento fa zantsika ny marainy zany a ohatrany tsy mbola hitanay ny antony dia satria izay no mifidy zay lalana tiano alehanay tianay alehanay dia lalana ratsy daholo ny voafidinay tsy hainay ny mifidy reno zany iry zany Jesosy mangataka anao ary aho a mba hitoetra ho ampon'ny olona rehetra zao iresaka amin'ny olona rehetra mandritra ny alina na amin'ireo mpianatra maro be mitady ny filera hidirany ianao no hifidy na ireo olona mitady asa maro be sahirana satria izy foana ny fidy hatramin'izay fa ianao ny hifidy ary tsy misy afa-tsy anao ihany no mahay an'izany mahita ny lalana rehetra alehanay araka ny tenina hoe ankino amin'i Jehova aloha ny lalanao fa izy anatanteraka fa izay tsy mahay an'izany Jesosy mampianatra an'izany isan'andro ianao mba hanarahanay ny dianao ny sitraponao ary ny tena mahasoanay ao ireo nangataka rehetra tamin'ny voady Jesosy renao daholo zany na mangataka zazy zany tolory saina izy na mangataka asy zany tolory saina izy na amin'ny fahasalamana rehetra tsisy afaka vavaka araka ny teninao tsisy afa-tsy vavaka eo any manasitrana ka dia mba mangataka anao aho a tanterahanao ny teninao hoe ninoninona iriny ny fonao a omeko anao zany sotra Jesosy fa izay rehetrarehetra kosa alohan'ny isarahana eto Jesosy alohan'ny isarahana eto ane ianao e zany no mahatamananay eto ianao ary mivavaka tononona araka ny tenao hoe mitoerana rehetra zay nahampatsiarovako ny anarako eo no anatonako anareo tsy teniteny foana zany fa neny trano tsy mety korotana nono andy teny ratsy kizitina devolony be deabe any fa tsy mivavaka aminay miaraka aminay ihany ianao Jesosy zany ny fidiananao toerana manokana ny tranonao no hamasinina ho anao nanaovanao dina eo no antsonareo ny anarako ary eo a no hitahiko anao eto ny vanim-bavaka ary matory olona maro be reto Jesosy mbola miazakazaka tahaka zao a samy nahazo izany fampianaran'izany daholo ary dia mandeha amin'ny lalana zay ny nahatorona ho azy zay ny mahasoa ny fiainany sotra Jesosy fa ho izay izy mbola tsy nahazo kosa Jesosy eto amin'ity toerany ity no angatanay aminao hoe
jesosy satria eto ianao eto ianao miangavy anao aho a fotoana tianao zao mba hoe ny amin'ny tablo tsirairay avy any ianao jesosy hatrany amin'ny rihana voalohany faharoa fahatelo fahaefatra sotra jesosy manerana nyity fiangonany ty ianao atsoa daholo ny anjelinay tsirairay avy hanoratra amin'ny bokyny fiainana androany izay vavaka mbola hotonononay jesosy io any amin'ny mahafaly ianao zay no mahatonga anao hiteny tamin'ilay jamba hoe inona ny tianao ataoko aminao satria ianao manana valim-bavaka be dehibe isan-karazany omena olona tolo-botsitra zao dia zao ihany ka miangavy a jesosy ho an'izay mbola mitady ianao nefa nomenao arena nomena zavatra maro be na tsy vavaka intsony azy fa misotranao dia tohizo za milalana ny ranao tamin'izany fa mbola tsy mahafoy anao reo ary mbola hotahinao be dehibe ny asan'ny tanany hanomezany anao fa an'izay mbola tsy nahazo kosa jesosy no itenenako zany mangetahitanao izy te eona aminao izy te hifanatrika aminao izy eny jesosy te hifandahatra aminao mihitsy aza miangavy aminao mba hiondrika kely hiteny aminy hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka tsirairay avy jesosy sotra jesosy sotra anao nanoratra zay voasoratra jesosy teto amin'ny fiangonany ity tanterao fa Andriamanitra miaraka mivavaka aminay eto ianao zay fantatro fa sitrako ny fonao mihitsy tanterao aminy ary nangatany taminao tanterao aminy zany ianao ny teninao tetỳ an-tany zanak'olombelona tsy tonga ho tompoina fa mba hanompo dia mba ianony mba hanompo anay jesosy mba tanterao zany ary mba ianoy zany vavaka izany fa tsy avelana ianao raha tsy mitany zao vahoaka marobe zao satria tiana ianao mangataka ary zay jesosy mba ho amin'ny anaranao no hamalinao ny vavaka tsirairay avy rainay izay ny an-danitra ho masina ny anaranao tonga ny fanjakana ataony ny sitrapona ety an-tany tahaka ny any an-danitra meonay an'io ny anina sahazo anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary tondrana amin'ny fakapanahy nanafany amin'ny anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisoditsodrano ho Jehova tompony maro aminao zaho aneny ho Andriamanitra hoe aza matahotra ntsony aza merikerika ho any amin'ny hafa intsony lalana zay napetrako ny lohanao izorana ny saina zay natolotro ho anao arahana fa zaho Jehova rehefa miteny manatanteraka ny teny alokon'ny vavako aho tsy afoy tsy asaraka anao ny angatahako aminao Jehova minofo tsy ny any anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay Jesosy amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany menarana raisin'ny zanaka any fanahy masina dia samy mahereza
Eluku isanaju sanaju nyasua sini pamukuna Zetsusa sacha sitsi mitanju Hasasa Janatha Shamiza Sindame